tiao ranjaka vola mbola ilay tompony teny aminao ndray tondra zao hafatra ho an'ny fiangonana zao amin'izao volana marsa mpiarahantsika mianatra tsy amin'ny saina ihany fa amin'ny fiainana isan'andro no hevitra hoe mizaha toetra ny finotsika mitombo. Misy lehilahin'Andriamanitra tena fizaham-toetra mivainga hita maso ny fiainana Job. Ny mpianatra teolojia rehetra rehefa bokin'ny Job andraisina dia manazava no hoe satria rehefa mamaky ny bokin'ny Job ianao manomboka amin'ny Job voalohany hatrany amin'ny fa 200 dia corpus anankiray tsy afaka sarahany eo hoe voanitranga zavatra ny toe-javatra ny tao fiainan'ny Job rodirodina anatin'azy ny namany tsy hoe ampahery ny tena antony tsy hoe ndiampionina fa vomafy Job any tena mafy zay tsy sakany Job tamin'ny tenin'ireny namany ireny dia nialazan'ireo taminy hoe Job no miotanao no mampiatra n'izao rehetrarehetra zao aminao. Io dia lazay mpampianatra hoe la théologie de la rétribution. Andriamanitra zany a mamaly rehefa disanao atao teny tokana zany. Mahalay voan-tsainana izy zany eritreritry ny olona momba fiainantsika olombelona zany hoe raha vao manao diso ianao dia tonga dia pan asian'Andriamanitra. Tena zany ve ataon'Andriamanitra amintsika atao hianatra azy. Manomboka ny 7:10 fandimby zay ray sisa velona tany andeha nanatina ny Job ny tantara hoe foana ny tatsy foana izao efa hatramin'ny andininy hoe ilazana hoe ny zanako lahy sy ny zanako vavy niendrika rano trano to dia maty taona. Mahalay voan-tsaina nge raha tsy olon'Andriamanitra Job efa tena niala tamin'Andriamanitra na rano ny tenin'ny vadiny miala amin'Andriamanitra zao venao dia mbola hifikotra amin'Andriamanitra ihany ny vadiny izao entsika tamin'ny sitrapon'Andriamanitra eo ao nangana vadiny Job azy tsy mbola zany avy an-tranika raha zay alana le tenin'ny Job amin'ny vadiny tahaka ny tenin'ny vehivavy atara anankiray ny teninao aza mba tokon'izany ny vehivavy hoe tahaka ny tenin'ny vehivavy atara zany teninao zany zakanao fe zany valiteny zany. Aikeny Job zay ivelan'Andriamanitra mitranga ny fiainana na ny tsara na ny ratsy. Hoy ny rakitsoratra ato hoe foana tanteraka Job anéantio izy ny vazany tsisy minona tsono ny Job. Dia ndao vandiana dia eritreritry ny olona bakeo ahoana ny tena mba filazan'Andriamanitra momba ty Job ty. Job voalohany 9:9, Job faharoa 9:10. Job voalohany 9:9 hoe dia hoe Jehovah tamin'ny Satana efa nandinika ny Job mpanomboka va ianao fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra
ka mifady ny ratsy rehetra. Jehova faharoa andiny fahatelo. Io Jehova tamin'ny Satana efa nandinika ny Jehova mpanomboky va ianao fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany, fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra n'Andriamanitra ka mifady ny ratsy rehetra ary mbola mitana mafy ny fahamarinany any izy dia nanesy kay amin'ny azy fona azy ianao ry Satana. Andriamanitra zany tena resy lahatra ny amin'ny Jehova fa olona manino izy io? Olona marina, olona mahitsy, tsy misy anakanana ny Jehova io raha eo anatrehan'Andriamanitra. Zany ny lehilahy misy an'izany eo mitsika eo vatsanany ny tanany somba misy an'izany eo fomafy nareo za manangatanana vakiny Romana 5:1 fa amin'izany rehetra zany dia tsy misy fanamelohana ho azy rehetra ao Kristy Jesosy. Manina zany tsy fanamelohana ahy natrehan'Andriamanitra zany tsy finoanareo te hiankina aminareo ianareo, te hiankina amin'izay ataonareo ianareo, te hiankina amin'ny fahamarinanareo ianareo dia milaza reo hoe izy atahaka an'izao ve tsy samy manangatanana, tsy samy mahafantatra karaha izany reo hoe tena tsisy ahy satria ianao mieritreritra fa ianao io mijeren'Andriamanitra efa mividy solomaso tsara tarehy Andriamanitra Jesosy Kristy no anarany dia ino hijereny ianao fa tsy ianao koa hijereny antany amin'izay a izy ianareo no marina eo amin'Andriamanitra tahaka an'izao. Amen. Zay vao manangatanana azy ny resaka mitsangana ho avokanao Andriamanitra tadio zany tsy ianao koa no lanjaina eo anatrehan'Andriamanitra. Makany amin'ny jaona epistily jaona 2:2 isika jaona 2:2 andiny voalohany dia andiny faharoa koa raisina raha tsy maniny jaona 2:2 any alohan'ny apokalipsia zany so dia mijerijery zany filazantsara epistily voalohany 2:2 soratany jaona dia voasy faharoa hitako mampitototy etsy mijery tany amin'ny filazantsara fa tsy aminy izy fa epistily io anaka zany zavatry zany soratako aminareo mba tsy anotranareo ary raha misy manoto dia manana solo vava ao amin'ny ray sika dia Jesosy Kristy ilay marina ary izy no avotra noho ny fahotantsika ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny any zao tontolo zao. Ianao zany mba tafiditra ao anatin'iny zao tontolo zao solo vava antsika on a un bon avocat. Izy anao anarany ataoko fa ilaza ny anarany avocat izay mba anetsy azy nareo sangana ho mpisolo vavan'ny Jehova atao ty taratasy ty tantarany Jehova ty fa tsy misy olona tahaka azy hoe Andriamanitra. Zany hoe raha avy amin'izay nanamarinan'Andriamanitra atsika izay tsy hoe no mifahotatsika no mifaratsitsika koa raha mitranga izao na mitranga izao tsy zay tsoa afaka amin'izay zany tsika aza manamely tena raha misy zavatra mitranga eo fiainanao misy famaniny dia ianao dia misafese kapon'Andriamanitra azy ty niofan'izay atao mpiatafika ho maro tsy takatrao ny alehibe toeranao eo anatrehan'Andriamanitra amikeza be toeranao eo anatrehan'Andriamanitra fa nahafoizany hatramin'ny ainy ty noho ny aminao mba mananao toerana ao amin'Andriamanitra fa tsy eo ianao
manamelomelo tena eo no mifahafantaranao fiainanao ngamba no toejavatramitranao fiainanao dia osinao hoe Andriamanitra ve dia hitay any io tsy manana an Jesoa Kristy ary ao am Jesoa Kristy no hita eny fiainanao manontolo. Fa inona no mitranga amin'ny fiainan'ny Job ty? Inona mitranga? Raha foana tanteraka ny teo-pilatanan'ny Job. Dia noho ny valitenin'ny Job 9:20. Job voalohany 9:20. Io perturbatif dia mitsangany Job. Raha olona manatitra maso zany io tahaka nanatreny sasany andro marisy maro tandray andro zay raha tonga niza namaky fahoriana azy ny olona tao an-tanàna iny fa nivoaka ny trano mari ina tao an-tsaina io ndia nitomany anadahany any amin'ny fasany iny vakio tsara ny zaona tompalaika 1 zany nieritreretin'ny olona raha misangana marisy marta niara tao an-trano tamin'izany iny fahoriana anjo azy zany tahaka zany keo mieritreritra zany iny fa misangana zao dia ino anao an-tsainao tamin'le zavatra misanga rehetra dia hono tena ozy Jobo raha ianao io azoko antoka mihitsy dia lahatra tao maravaranao ma izy tratra tahaka ny Jobo amony tena paster manera tonga dia ratao fa tsy niteny tamiko tsy nanao zany Jobo tsangana izy dia miatoka taminy mikoka taminy tany zany io tsy tiavako loatra hoe manitsy dia makany amin'ny voan'olana hafa anao lay hoe baiboly voahitsy tsy zany da zany baiboly voahitsy an'io tsy hoe tezy tamin'ny mpanitsy teny akory aho fa mampianatra Joba ny 9:20. Joba voalohany 9:20 dia nitsangana Joba ka nandrihatra ny akanjo beny ary nanaratra ny lohany dia niankaratoka tamin'ny tany ohatrany hoe niankaratoka zany nienjera ohatrany hoe tsy natsiaro tsy nahita zay alia fa nikarato zay izy fa niankoka niaiky manatonan'Andriamanitra ny olona mahita zay nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainany na iza na izy makany ny Isaia 3:1 ianao makany ny Davidy ianao vo nahita hoe teny any manao zavatsy amin'Andriamanitra dia miankoka manetry tena mibeka teo anatrany tompo zanao navaloko le dikona namana zay niomana avy ao trano fisainana hoeterana amin'ny tranon'Andriamanitra teo misy olona amin'ity raharan'Andriamanitra iatsony azy ity ohatra ny everany azy tovitovy andry lazako tary amin'ny mpiatafika tamin'ny maro hoe nandalony a indray Dag Bishop Dag dia nanao a famelabelarana momban'ny leadership no afarandry indray Patrick Chaine dia rehefa atao anatin'ny fotoana nanaovandrarana nanaovany famelabelarana kevitra tao dia naseho teo anatrenin'ny waia ny rehetra le waia zany OAI waia ndray de ZLES adepte raha ohatra ka somary makany amin'ny fivavahana fa tsy discipline fa zany disciple zany taika manam-piasaina na amin'ireo mpianatry Jesosy zany ka raha tsy manana ny fatoetsy ny mpianatry Jesosy azo atotoina am'izany hoe disciple zany adepte ndray Patrick dia nametrany Bishop Dag tanana teo izy fa miakatra grady tonga Bishop
ny fivavahantsika tompoko ianarana amin' Jesosy Kristy fa ki tsara ny marika toko fafolo ny fadimy efapolo fa ny zanak'olona tsy tonga mba ho toboina mba hanompo sy aloatra ny ainy ho avitra tsolo maro fa tsy zany miakatra zany bisopy zany iny tsy miakatra midina na zany raha ny fivavahana raha mirafitra eo anivon'ny fiangonana kesika ny bisopy ohatro zay bisopy eveka kely dikan'izany de say milahatra amin'ny monseigneur iny izy ozizy monseigneur manao ny anao nika eveka tsy fisandratana zany fanangatatena zany no tao amin'ny fanomponana Andriamanitra fa zay manandratena aentin'Andriamanitra trany amin'ny lavaka any io Jehova nitsangana nde aniny anetry tena mitanjaka nivoahako ny kibon'ny mitanjaka ny iverenako any ka iverena amin'ny kibon'ny intso ina dikany fo miteraka aho tsy mitondra na inona na inona no mba iverena ny tenin'ny apôstôly Paoly fiteniko aminareo izy io rehefa le manentana momba ny vokatra inona dia mimefotsynareo rehefa hitatapitantaraina le izy fa rehefa tena ienanao hazava tsara aminao zany taratasin'ny apôstôly Paoly ho an'ny Timoty Timoty voalohany toko faheniny ny andininy fahafito tovy tsara no tenin'ny Jehova io Timoty voalohany toko faheniny andininy fahafito hoe nitanjaka nivoako ny kibon'ny andininy fahafito amin'ny Timoty fa tsy mitondra na inona ho amin'izao tontolo zao sika ovina moa ianao zany tonga te tontolo zao zany tamy anao teraka tsy mitondra na inona na kiloty kely aza tsy nentinao avy tany fa manino izy zao mitanjaka nivoanao kibon'ny raha tsy hoe zaza santona ka avy any efa misy nify misy zaza sampy loatra zany ty olombelona ty manko mila ampianarana tsy pli loatra zany zay vao mazava aminy indrindra ny olombelona am'izao fotoana fa ny olombelona taloha anaovanao teny anohatra dia efa azo raha am'izao fotoana zao anao miteny anohatra zany dia le anohatra iny no andraisany azy dia laha zay neto mazava hoe tsy mitondra na ino sika naketo am'izao tontolo zao nitanjaka sika ny tonga teto hoy zao dia hita fa tsy atondra na inona miareto ina rezay hoe miareto nitanjaka dia nitanjaka tsy mitondra ninino na finosinao hatramina lamba volamena aza io zany le olona efa taolana izy maty fa nao ny abetsahan'ny lamba tsy ho vaty fa le rindro vatra lamba mena amindreny any zafikely mividy lamba volomparasy ny zafiafina lamba volafotsy ny afarany tsy ho vaty nefa izy eny tamizy maty fisaka kely sisy mihina raha namidy akanjon'le olona velonao le akanjo vidianany lamba io dia mba le akanjo banikata dia zafikely olo ihany ikeny iny verina amin'izao sika nitanjaka nivoako ny kibon'ny nitanjaka ny verenako
Jehovah ny manome ary Jehovah ny manaisitra isaorana ny anaran'i Jehovah. Iza manome zany? Iza manome arena? Iza manome voninahitra? Mianatra ianao dia mahazo voninahitra. Any? Isy ny olona mieritreritra amin'izany. No izy mianatra no mahatonga azy ohatr'izao. Ka za mialina anay. Nareo tsy mianatra dia tsy afaka tonga ohatran'izao. Ozy izy mantsianao. Ohatra dia izy ery natonga azy teo. Avy amin'ny Jehovah zany rehetrarehetra. Raha mahatonga antsika mianatra zany mivavaka amin'Andriamanitra, mifikitra amin'Andriamanitra, matoky an'Andriamanitra ary mametraka am-pelantanany ny zavatra rehetra. Dia izy manao izay sitrapony hiadanantsika. Za manana hevitra hiverako anareo i Jehovah. Dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza. Raha mitranga io, tsy loza ny hevitran'Andriamanitra amin'io. Raha mitranga zany zavatra rehetra tamin'ny fiainan-Jehovah, tsy loza akory. Hoe sanatria dia atonga ny Jehovah dia hoe hiteny ratsy an'Andriamanitra, metsiny an'Andriamanitra, hitezitra ny olona rehetra rehetra, dia anao fany fitoriana dia ho ataony fikaroana rehetra. Iza ny namono ny ramevatatsy? Iza ny nanao zany zao? Anginy izy miapoka tamin'ny tany izy dia nanatona an'Andriamanitra. Fa tsy zany sika. Voale dimy tena miny folo ka hatrao fa 5,000 fotsiny ny trano efa alefa aloha ny ankety andoavanao ohatriny iny tsy maintsy mandeha mitady avokaly oa dia mitady amin'any dia mitady amin'any dia mitady amin'any andoavam-bola taony hikaroana iza nanao an'izany. Vao hita iny olona na tsy le olona kory azy ny olona koa manondro molotro izy io eo an-tanàna tsy okory nanao azy vo atondro molotra fotsiny dia maraikitra any am-ponjany na mbola tsisy fitsarana telo volana enim-bolana erin-taona mbola tsisy fitsarana tsaraina nefa le olona rehefa avy eo tsy diso akory dia fa migadra telo taona tany. Samy ny zavatra henany amin'io zavatra mitranga amin'ny fiainany tsirairay. Ary akory tsy milaza hoe foan'ny tribonaly tsy zany midikan'izany. Zany akory tsy milaza hoe aza enjena ny olon-dratsy tsy zany midikan'izany. Fa ny voalohany ataonao rehefa misy mizavatra mitranga rehefa fantatra hoe olona nanao an'io sa izy nanao an'io aiza amin'Andriamanitra. Makao amin'Andriamanitra dia noho io fanekeny Jehovah n'Andriamanitra zany ny fiainan'ny mpamin'Andriamanitra. Fa hoy Paoly tsy dia tsy nanatramiko koa zany fa ny apôstôly Paoly Korintiana voalohany toko 10:7 matory rehetrarehetra navelan'Andriamanitra miatra tamin'i Jehovah dia efa namboaran'Andriamanitra lalana ahazaka ny Jehovah rehetrarehetra. Zany ny herin'ny fitiavan'Andriamanitra, herin'ilay hiazonan'Andriamanitra antsika velan-tanany. Navelany mitanga ny rehetrarehetra eo nefa izy efa namoatra lalana ahazaka ny Jehovah izany. Romaina toko 9 ny 7:30 vakina hitany am-piatafika io maro maneho ny alehibe fitiavan'Andriamanitra hiazonany antsika manoloana zany zavatra rehetrarehetra velany mitranga zany. Romaina 9:7 kanefa amin'izany rehetra zany dia manoatra noho ny mpanesa isika ny alalana ilay tiantsika
fa matoky aho mba azafady kely amin'ny voambolana mpanoratra ny teny malagasy tsy hoe mahatoky aho fa matoky aho le mahatoky midikana fidèle fa eto zay confiance en lui manaraka hoe voambolana hoe dia mianatra teny malagasy fa tsy haitsika io tenin-drazantsika io fa matoky aho fa nafahafatesana inona zany ino zany fahafatesana disinaretsika za koa dia mitanipasikely fahafatesana inaratra sy fahafatesana ino zany fahafatesana fisarahana amin'Andriamanitra zany fahafatesana antsika kristiana tsy le hoe olona tapitaina ny tena sarobidy antsika mampiasa saina antsika fa lay tafasaraka amin'Andriamanitra io zany na fahafatesana tonga dia ampitaina ny ambany ary hoe tsy asaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra zao Kristy Jesosy zany hoe na toe-javatra mitady ampisaraka atsika amin'Andriamanitra aza efa censuré ka tsy ampisaraka atsika amin'Andriamanitra zay dia Joba zay rehefa mamaky ny Joba voalohany ianao 1:20 Joba 2:9 antananao ary izy fa itiany tsy azonao atao hoy Jehova manjany Satana censuré io voalanza n'Andriamanitra mialoha amin'ny fitenin'ny apôstôly Paoly hoe zay zatra n'olombelona ihany efa voalanza na fahafatesana voalanza n'Andriamanitra io na fiainana ina zay zany fiainana roatra ampitahina amin'ny anankiray olona bolangana tena manana n'Andriamanitra fiainanao ianao dia faranao a makany Deutéronomie 5:9 manadino an'Andriamanitra zany io zava-dozany mety eritreretanao hoe tena lezy be amin'ny fiainanao ianao dia faranao manadino an'Andriamanitra efa voafetra an'Andriamanitra koa zay tsy anadinonao azy na fiainana nanjely tany amin'ny fianarana io no mazavain'ny mpampianatra hoe tokony ho any ampianarana ny kristiana hoe io anjelina zay tsy hoe dia hoe misy anjely iseho na hoe anjely tsara io iseho io fa anjely tsara tsisy atahorana fa matoa zany atahorana misaraka amin'Andriamanitra dia voly zany io zany hoe nanjely dia lay kirakiraka alefan'ny Satana manatona antsika mety olombelo io fa anjely dia voly aza manaiko hirakirany Satana zany ianao anao anitsy ianao andro anefikelina finoan'ny olona aza manaiko ampisainy Satana zany ianao sanatria ampisaraka olona amin'Andriamanitra nanjely efa voafetra n'Andriamanitra eny efa fefen'Andriamanitra tsy avelany manao zay mihoatra tokony zakanao na fanapahana inona zany fanapahana zao tontolo zao dia vory ihany koa zany fa fanapahana fahefana eto an-tany io zany afatatrao fa rehefa misy olona ratsy saina amin'ny fiangonana amin'ny fitondrana zava-doza no ataony amin'ny fanenjena sy ny fanampitena fiangonana misy zany amin'ny tantara fa fefen'Andriamanitra censuré na inona tia atao eo na inona efa fanapa-kevitra hoe itokononana am'izay atao voafetra zany tsy tonga zany am'izay hoe ampisarananao amin'Andriamanitra zany io malaza be manko zao eto Madagasikara fa hatrany atapona hatrany am'izay sehatra rehetrany feny franc-maçon dia inona tia natao amin'izany hoe tandrazana zany fefen'Andriamanitra io fa aza matahotra ianao eo am-pelantanan'Andriamanitra io tsy asaraka anao amin'ny fitiavana eny anao io censuré zany rehetrarehetra zany na inona fahefan'ny franc-maçonnerie na inona fahefana izy voafefin'Andriamanitra zany nyaintokana azakasinao hoy Jehova tamin'ny Satana tany amin'ny bokin'ny Joba na ny zavatra kehitriny
notre quotidien na ny zavatra ho avy zay mbola kasakasainy sasany na ny herina ny ambony na ny ambany zany le fahefanaentiny mamely na inona am'izao zavatra rehetra izao efa tena global misy hoe na inona am'izao zavatra rehetra izao tsy asaraka atsika ary ataovy mazava tsara ny texte io tsy asaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra fa tsy hoe fitiavanao an'Andriamanitra mety ho ravy io no mety miova karamain'ny olona raviravizany miona miraviravy dia miala amin'Andriamanitra fa ny fitiavan'Andriamanitra anao ao amin'i Jesosy Kristy izy zany no misikitra mitazona anao io lay Andriamanitra tsy anao no mitazona anao fa tsy anao koa matazona azy taovy mazava zany fa lay tompo efa namonjy ianao no miazona anao ka ninona hitranga 488 tsisy ampaninona anao regny tsy no zany fa izy mazona izy no marina amin'ny teniny izy tsy mba mahay mandainga am'izay efa nikely amarino zany tsara nitoteniko ao devakina Job faharoa amby efapolo corpus tsy azo saranao io tena manota amin'Andriamanitra raha tsy mamaky an'io aminareo mba ho azonareo zany mitondran'Andriamanitra ny Job zany Job faharoa amby efapolo ny andiny volokatra ny faharoa amby folo ihany vakitsika efa lava azy zany dia marana nitoteniko ao tsy anazava ao Job roa amby efapolo ary Job dia namaly any Job ka nanao hoe fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra ary tsy azo ferana ny fisainanao Jehova iza ny mahatapona ny fisainanao amin'ny tsy fahalalana koa dia nilaza zay tsy fantatro aho dia zava-mahagaga loatra amiko zay tsy takatry ny saiko mifona aminao aho mienofa hiteny aho hanontany anao aho ka mpahafataro fandrenesana sofina ihany nandrenesako anao fa ankehitriny zao kosa dia ny masoko mahita anao koa dia miaika sy mibebaka eto mivovoka sy ny lavelonao ary efa voalazan'ny Job tamin'ny Job zany teny zany dia hoy kosa izy tamin'ny Elifaza temanita mirehetra aminao sy ny sakaizanao rolany fahatezerana satria tsy mba marina tahaka ny filazan'ny Job mpanompoky ny filazanareo ahy koketiny makava ny trongolahy fito sy ondrolahy fito anareo ary mankanesa ao amin'ny Job mpanompoko ka manatera fanatitra odorana ho anareo ary Job mpanompoko no ifona ho anareo fa izy no ankasitrahako fandrao ambaly anareo araka ny fahadalanareo aho satria tsy marina tahaka ny filazan'ny Job mpanompoko ny filazanareo aho tena ndeha fahazatemanita sy Bildada sohita sy Zofarany namadita ka nanao araka nanditiny Job azy ary Job dia nankasitraka ny Job ary Job nampody ny fiadanan'ny Job raha nivavaka ho an'ny sakaizany izy ka dia nanome azy ndrotoraka izay nananany fahiny izy dia avy ny ralahy rehetra sy ny anabaviny rehetra ary ny olona rehetra zay fantany fahiny ka nakao aminy ary niarany mihinana tamin'ny talatranony ary nitsapalahelo azy sady nampionina azy no ny fahoriana rehetra zay efa nahatra ny Jehova tany ary samy nanome azy vakim-bola iray avy sy vakim-bola mena iray avy izy rehetra ary Jehova tainy hafarany Jehova mihoatra noho voalohany ka nanana omby amanosy 4,000 amin'ny ray alina amen fidinao ary anio rehefa zany no ataon'Andriamanitra amin'izay mpanompo mifikitra amin'ny Jehova fidinao anio azy zay ekenao fidino zay hotopoinao Job efa misikitra tamin'Andriamanitra hatramin'ny farany
ary ianao raha mizahan-toetranao Andriamanitra isikitra amin'izy ianao sa naraka n'izy siza le voasazy teo mba isao tsara kely ombona saina ny vondro zalahy eo a ndeha aniny ndeha ifona any amin'izao firifiry ndeha ifona angataka mba ifona ho azy eo anatren'Andriamanitra minga hoe ny fanan'Andriamanitra hitaizana antsika zany teniny zany ka ahafahantsika mifikitra amin'ny tompo fa Jehovah tsy mba manary sy mpanompo mifikitra aminy ninona mafy eto ninona fahafoanana amin'ny trano eto hay Jehovah mamerina anao amin'ny toerana tsara indrindra arak'izay efa nikasany azy amin'ny filazany azy hoe zaho malala hevitra hiverako anao hevitra tonga fiadanana fa tsy fosa mba nomenao fanantenana amin'ny farany. Amen.